ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Almirahaba-tsika rehetra rehefa malala tratry ity talata faha 12 faraika 12 zafady ny volana janoary ity. Ny mofinaina valahatra otsika rehetra afako ity talata faraika 12 ity dia ny filazantsara araka ny marika toko 12. Marika toko 12 andininy fahavalo-roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Marika toko 12 andininy fahavalo-roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Fakitsika amiaran'i Jesosy zany dravako. Dia nanatona an'i Jesosy ny mpanoratan-dalàna anankiray izay efa nahareny ny adiny hevitra tamin'ny Sadoseo ka nahalala fa namaly azy tsara Jesosy. Dia nanontany azy hoe nididy manao ahoana no voalohany amin'izy rehetra? Ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: mienory Israely, Jehovah Andriamantsika dia iray ihany. Goatiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary ilay mpanoratan-dalàna taminy: marina izany tompoko. Tsara ny ilazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy hafa-tsisy. Ary ny oti azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra ary ny oti ny namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra. Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary tsy nisy nanontany azy intsony. Ray masonao hanamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fanontaniana tsy mora valiana ry havana ity napetraky ny mpanoratan-dalàna tamin'i Jesosy ity. Satria ilay fanontaniana dia ny hoe lazao iza no didy voalohany. Amin'ireo didy mahazatra ny mpanoratan-dalàna 3,700 mpanoratan-dalàna izay olona mahafantatra ny lalàna, mazay mampanoratan-dalàna azy, mahafantatra ny lalàna hatramin'ny Tsipriany mihitsy. Dia manontany an'i Jesosy izy: hono ary Jesosy, iza ny didy voalohany indrindra? Iza ny voalohany amin'ireo didy 3,700 izay ankoatra ny didy 10? Iza re zany ny didy lehibe amin'ireo? Dia anankoroa amin'ity Jesosy azy. Didy anankiray no nanontany ilay olo: iza ny voalohany? Inona ny voalohany? Fa anankoroa amin'ity Jesosy azy. Dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana namana. Kepoka tsy naty ilay raha jerena ilay fomba filazan'ny marika azy amin'ny filatantarana dia nazava avy hatrany tamin'ilay nametra-panontaniana ilay izy. Ary hoy izy manao hoe manoatra lavitra noho ny fanatitra izany fanajana ny fitiavana namana sy fitiavana an'Andriamanitra izany. Manoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana. Revana inona no fomba hiainantsika raha izany hoe fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana namana izany? Mamitina ny didy folon'Andriamanitra zany, ny didin'Andriamanitra mihitsy, raha tsy mamitina mihitsy ny fiainan'ny mpino ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana namana. Ho antsika moa izay ataontsika hoe olombelona mieritreritra ary indrindra efa voakolokolo ny toe-tsaina hita maso, zatra amin'ny zavatra hita maso, dia indraindray mampanansarotra antsika ny manakatra sy ny mamaly ny fanontaniana hoe ahoana izany tianao izany Andriamanitra? Mety ho neritreretintsika ho tian'Andriamanitra avy hatrany dia lay asa zavatra hita maso: miangona isan'alahady ve? Manao rakitra isan'alahady ve? Manao adidy ve? Mamonjy zanakam-pelezana ve? Manatona tabatra masina ve? Zay ve ny endrika isa-maso an'ilay fitiavana an'Andriamanitra? Ahoana ny endrika nisehoan'ilay fitiavana namana? Mamonjy azy ao anatin'ny sarotra ve? Miaino azy ve? Mamela azy ao anatin'ny fahadosoana ve? Zany hatrany dia karazam-panontaniana mibosesika ao anatin'ny sain'ny mpino amin'ny endrika isehoany hoe ahoana ary zany tian'Andriamanitra? Ary ahoana zany tia namana? Raha toa ka jerena dia tsotra be ilay didy. Didy lava be be ireo dia didy tanterahina
amin'ny alalan'ny fitiavana. Mahazaratsika amin'tsony hoe didy de fandrarana mandrakariva hoe zao ny tsy atao, zao ny tsy atao, zao ny tsy atao, zay nehetretsika ho didy, na koa hoe zao ny tsy maintsy atao, zao koa ny tsy maintsy atao. Fa ny sorony Jesoa tao anatin'ny fieveran'ilay mpanoran-dalàna ny tsy zany angeny tsy zany ny didin'Andriamanitra, ny ombadiky ny didin'Andriamanitra de fitiavana, didy mpitiavana. Ary tsy eo ihany io fa hitantsika moatrany amin'ny taona toko 3 didy vaovao nomeko anareo ho Jesoa tena mba hifankatiavanareo. Ny fivavahana kristianina ry havako no miavaka indrindra amin'izay mety ho ataontsika hoe fivavahana fantatro hoe ty ambany masoandro. Ny fivavahana kristianina irery no miivo amin'ny fitiavana ny fanarahana an'Andriamanitra. Raha makany fivavahana hafa ianao de tovy ihany fivavahana salamo, tsy hoe maivana ny fitiavana any fa zao fakatoavana ny any, fakatoavana, akatoava fotsiny de zay. Mety any fivavahana tsy fantatro hindoa ianao, mety no fahafozana no any, mety no fahendrenany any amin'ny bodisma asa, fa ny fivavahana kristianina de manazava izy ihany no miorina amin'ny fitiavana. Ary toga itsika ka mijery, toka mijery tovy ny Genesis toko 1:2 fotsiny, dia ny olombelona de noariana tamin'ny endrik'Andriamanitra, aka ny endrik'Andriamanitra. Fantatsika fa raha miteny boky izy io ataotsika ary ny olombelona tahaka ny endrika de tsy hoe ny alavan'ny orona na ny alavan'ny ny endrika na zay loatra io, fa raha mitentsika hoe endrika de tsy zay loatra, fa ary la endrika raha tsy de zavatra tsy endrika tokana loatra koa raha la izy tsy hoe bika manendrika loatra, fa maro samihafa la endrik'Andriamanitra. Ary dia eo ara ny orenany lay hoe endrika samihafa izay hono ny fitiavana. Mahagaga revako fa amin'ny zavaboary nataon'Andriamanitra atao hoe mananaina de ny olombelona ihany ny tsy mba manana zavatra ataontsika hoe mandratra eny amin'ny tenany. Tsy misy eny hoe karapasy be ohatran'ny sokatra na olava be ohatran'ny liona na nify lava be tahaka ny voay na lomafy be tahaka ny lohan'ondry na tahaka ny tandroka ohatran'ny rhinocéros na tsisy an'izany eny amin'ny olombelona. Inona eny amin'ny olombelona? Tsisy ny zavatra ny tanany malefaka, ny vatany marefo, inona ny eny amin'ny olombelona? Zay ve le endrik'Andriamanitra? Zay le endrik'Andriamanitra. Inona zany maha olombelona ny olombelona? Ny fitiavana. Ary io toetra io ny toetran'ny olombelona. Toetran'ny olombelona ny mity hatrany am-pendohana. Talohan'ny diran'ny fahotana mona nimba de lasa mora maka ala ny olona. Fa toetran'ny olombelona ny mity sy mitady ho tiavana. Toetra mandeha ho azy amin'ny olombelona ny hoe ty raha ao amin'ny tompo izy, ary mitady aneo zany fitiavana zany mandrakariva rehefa ao amin'ny tompo izy. Eto revako malala de notsoron'i Jesoa ny fiainana kristianina. Notsoron'i Jesoa mihitsy. Tsy manadina lesony Jesoa hoe andiny voalohany, artikla voalohany amin'ny lalàna, andiny faharoa, andiny fahadimy amby telopolo, andiny fahafolo sy roanjato, izay zay fantatry le mpanoran-dalàna tsara. Fa ho Jesoa manao hoe zao fotsiny ihany, tiavo Andriamanitra de tiavo ny namanao. Raha toa ka mametram-panontaniantsika amin'ny soratra masina hoe somary andeha lavidavitra kokoa satria mety ho sarotra amintsika ny mamantatra ny iainana, satria tsika efa volavolan'ny zavatra hita maso. Ahoana ny izany tian'Andriamanitra izany? De ny Baiboly ihany mamaly. Ny Andriamanitra dia ao am-ponao. Andriamanitra mahita ny ao am-ponao. Andriamanitra tsy azo hanafenana hoe tian'Andriamanitra ve ianao zany sa tsy tia azy. Ianao sy Andriamanitra de mahafantatra hoe tia azy ianao sa tsy tia azy. Zany zavatra tsy azo anaovana fangalam-pery mihitsy.
ny olona mety azonovanao fangalam-pery fa andriamanitra tsy azonovanao fangalam-pery hoe tian'andriamanitra venao sa tsy tian'andriamanitra fa raha fa kely ny ary de ny voalohany zay mitovitovy dikana tsy mifanalavitra me fitiavana an'andriamanitra ka mora takatritsika de ny fitokisana an'andriamanitra ny finoana an'andriamanitra lay fiankinana amin'andriamanitra lay finoana an'andriamanitra tsy misaraka amin'ny fitiavana an'andriamanitra ny finoana sy ny fahatokisana azy lay toetra hoe matoky azy aho tsy mitady andriamanitra hafa tsy mitady zavatra ianteherana tsy misalasalany amin'ny fitiavany a tsy misalasalana amin'ny heriny a tsy misalasalany amin'ny famonjeny a tsy misalasalany amin'ny ataontsika hoe mandriamanitra azy mihitsy a zay no antsoina hoe ty satana rehefa makafanahy de mampiditra fisalasalana mandrakariva aza tonoana fa ny fisalasalana de mifanohitra amin'ny fitiavana ny tsy fahatokisana de mifanohitra amin'ny fitiavana ny dikany teny hoe raha zanak'andriamanitra ianao mampisalasala io raha zanak'andriamanitra ianao mantsy an'i Jesosy dia ataovy zao fampisalasalana mandrakaniva fanaisorana lay toetra mahatokona lay finoana ao anatin'ny olona no zany de zao ny olona tian'andriamanitra de tsy misalasala mihitsy ny amin'ny herin'andriamanitra tsy misalasala ny amin'ny fitiavan'andriamanitra azy tsy misalasalana amin'ny andriamanitra mpahazo zao rehetra zao raha tena tian'andriamanitra de tsy misalasala ny am'izay mahizy azy an'andriamanitra indriky ny tsy fononan'andriamanitra zany ny fisalasalana na hoe andriamanitra tokoa ve nahazo tontolo zao e de andriamanitra ve de nahavitana anao ny lanitra sy ny tany de andriamanitra ve de naharo ny olona de andriamanitra ve de fitiavana de mamela olona ho faty be de be ohatr'zao de andriamanitra endrika ataontsika hoe isehon'ny tsy finoana ny fisalasalana sy ny fampisalasalana ny endrika voalohan'ny fitiavana isehon'ny fitiavana ao am' baiboly dia lay fahatokiana raha tian'andriamanitra de matoky an'andriamanitra matoky ny mahizy azy ekenao ny mahizy azy hoe zay zany andriamanitra fitiavan'andriamanitra de matoky ny fitiavan'andriamanitra andriamanitra nahazo zao rehetra zao de matoky a tsisy afaka mpisalasala mihitsy hoe misy andriamanitra tsisy afaka mpisalasala mihitsy hoe tsy tia andriamanitra tsisy afaka mpisalasala mihitsy manao hoe tsy mamela heloko andriamanitra tsisy olona tokony hampisalasala amin'ny toetran'andriamanitra hoe eo akaikiko mandrakariva izy fa ny faharoatsika hoe ny hoe tian'andriamanitra tsy hoe mino an'andriamanitra ihany ka tsy misalasala mompa azy mihitsy tsy hisalasalanao fa ny faharoa de zao ny tian'andriamanitra ihany koa dia mankatoa ny didin'andriamanitra akatoavinao ny tenin'andriamanitra raha itenin'ny Jesosy io lay hoe miainoro Israely de midikako hoe ankatoavy ry Israely zany hoe ny hoe olona tian'andriamanitra de mankatoa azy manaiky azy manaja azy ankatoavinao zany izy tsy mila didy tsy priany be deaibe zany fa zao fotsiny mino anao fa misy andriamanitra de akatoavy ny tenin'andriamanitra akatoavy ny didin'andriamanitra nandrea toroteny ianao tamin'ny alahady akatoavy fa tenin'andriamanitra iny misy mampisalasala aminao manao hoe tsy tenin'andriamanitra iny fa toritenin'ny pastera fotsiny iny fa samihafa amin'ny tenin'andriamanitra iny samihafa amin'ny sitrapon'andriamanitra iny de misalasala ianao fa inoy fa andriamanitra rehefa ny teny lay mpanompon'andriamanitra de ao anatinao ao misy fanahy mampanaiky anao iny tenin'andriamanitra iny ho iny tenin'olombelona iny no tonga tenin'andriamanitra aza tonoa zany reavako malala tenin'olombelona lay toroteny tenin'olombelona rehefa ampianarana renao iny ataovy amin'ny onjam-peo na tsy fantatro eny amin'ny toroteny eny am-piangonana olombelona amin'ny teny zao io fa olombelona amin'ny teny io ampitenen'ny fanahin'andriamanitra ary raha ao anatinao ny fanahin'andriamanitra de izao ampiekeny le fanahin'andriamanitra ao anatinao ianao fa tenin'andriamanitra ny tenen'ilay olona zany hoe satria fanahy iray ihany miasa ao aminao sy miasa ao amin'ilay mpitoriteny na ao amin'ilay mpampianatra de ekenao ny tenin'andriamanitra ary mitenao hoe tena ao anahy mihitsy zany teny zany
olombelona miteny aminao saingy reseny le fanalahatra ao anatinao ianao miteny hoe tena ho anaza ny afatra zany ohatra de tena ohatra vakina fotsiny ny fiandraka fa de tena tenenin'Andriamanitra amika satria tsy tenin'olombelona itsony lay renylay lay teny eo tenin'olombelona iny fa toka tenin'Andriamanitra iny no lay fanahy ao anatinao lay fanahy masina ary no lay fanahy nampiteny iray mpitory-teny de mifanojo zay no atonga le teny hoe fanahy iray ihany no fanambatisa rehetra zany hoe fanahy iray ihany ny miteny sy ny fanahy miaino de azonao le izy de azonao zany le tenin'Andriamanitra de akatoavinao izy tsy voatery zany raha miteny hoe inona zany le didin'Andriamanitra akatoaviko hoe ity baiboly manontolo ity ve soratra io le avako malala akatoavinao zany miteny amin'io koa Andriamanitra mifanahy ao anatinao mamaky an'io baiboly ianao de miteny aminao io fa tsy io ihany ny tenin'Andriamanitra afaka miteny aminao na raha nytoriteny Andriamanitra toriteny zay miainga amin'io baiboly io mazava ho azy tsy toriteny izy raha miainga amin'ny baiboly angano izy raha ohatra ka miainga amin'ny tantara kely angano izy tsy maninona tantara izy fa zato hoe toriteny fa ny toriteny de miainga amin'ny tenin'Andriamanitra Romanina toko 10 no zany de izao ny fitiavana an'Andriamanitra de reo faravakeliny mino azy ianao matoky azy ianao de manankina ny fiainanao aminy ianao tahaka ny zanaka manankina ny fiainany ary matoky ndray aman-dreniny tahaka ny olona anankiray olona anankiroa mifankaty de matoky ny olona tiaviny izy rehefa miteny le olona timina hoe tiany ianao de matoky zay ntsony hoe mifankaty na koa makato manaja fa hoy Jesosy manao hoe tsy zay ihany fa ny famotinana faharoa de zao tiaviko ny namanao tahaka ny tenanao nanome maridrefo Jesosy tsy te manao hoe tiavo Andriamanitra tahaka ny tenanao fa tiavo Andriamanitra amin'ny fononao rehetra tsisy fetra tiavo Andriamanitra amin'ny fononao rehetra fa tiavo kosa ny namanao tahaka ny tenanao zany hoe Jesosy tsy niteny hoe tiavo ny namanao amin'ny fonao rehetra Andriamanitra ny tiavina amin'ny fo rehetra fo tsy misy efitrefitra ao zay rehetra tiavinao zany de tiavinao amin'ny anaran'Andriamanitra mety ohatra hoe tia tanindrazana ianao de tianao ny tanindrazanao fa tianao amin'ny anaran'Andriamanitra tsy sarahinao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fitiavana ny tanindrazana misy olo tianao fofombadivady tsy takizany de zao tianao amin'ny anaran'Andriamanitra tsy ampisarahinao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny fitiavana ny rendre zay le tiavo ao amin'ny fonao rehetra fa ny fitiavana namana kosa de tahaka ny fitiavana ny tena zany hoe ny tena de fantatrao tsisy olombelona tsy tia ny tenany Paoly manazavana zany raha tsy hoe somary olona tsy ara-dalàna nga le saina ka mila manatona kely reny mpitsabo sainy reny hoe mety ohatra hoe lasa manao sentiment de rejet hoe tsy tia ny tena na makahala ny tena na tsy manana ataontsika hoe estime de soi manjary be de be ny olona karazany areti-tsaina sy areti-panahy tahaka zany ka mila fitsabom-panahy reny fa ny olona ara-dalàna tsara sy milamina tsara dia soatra masina manambarany zany samy tia ny tenany na to hoe tia ny tena eo tsy lay areti-tsaina to hoe égoïsme tsy zay loatra fa hoe tahaka ny fanajana ny tenanao misakafo anao mandeha ho azy aminao zany midio anao mandeha ho azy aminao zany mamaky gazety anao satria tia fantatravatra mandeha ho azy aminao zany mila mikarakara ny fiainanao manokana ianao mitsangatsangana ianao zay mamelona ny tenanao anao zavatra mandeha ho azy zany nataon'Andriamanitra ho ao anatintsika mihitsy zany fa rehefa ohatra ka niditra ny fahotana de lasa lehibe fotsiny zay fa ny tompo eto manao hoe zavatra mandeha ho azy aminareo nge zany hoe tiany hoe manaja tena lay tia tena moa lasa misy heviny ratsy loatra fa mandeha ho azy aminao nge ny fanajana sy fikoloana ny tenanao matepolon'Andriamanitra azy de zao maridrefo zay de atao voatr'izay koa ny namanao atao voatr'izay koa ny namanao raha ohatra ka tianao ny tianao mba tianao madio ny tenanao de jereo koa fa mety misy namanao izy tsy miteny hoe ny olona rehetra fa ny namanao au singulier io zany hoe le olona akaiky anao dia jereo ny olona namanao dia mba ataovy madio izy mba tsy tianao ny tenanao de zao
tianao ho salama de tandremo koa ny namanao zay mahatonga atsika miaro tena manao sary vavaorona midio mampiasa gel sy ny tahaka zany ho an'ny tenatsika zay fiarovantsika ny tenatsika zay fa fiarovantsika ny namantsika ihany ko fiarovantsika zay le hoe fitiavana ny tena de midika fitiavana ny namana miaro ny tenako a amin'ny fiarovako ny tenako de miaro ny namako koa ndradray io ataotsika hoe olana be deaibe amin'ny hoe tsy manao vaksiny mifanohitra mizo fototra ny fahafahana sy ny sisa rehetra ka zay tsy hanao vaksiny zay tsy hanao masika zay tsy de eran-tany io tsy raha olana tsy mipetraka io raha amin'ny baiboly no vakiana raha amin'ny baiboly no vakiana ka azavaina tsara de olana tsy mipetraka mihitsy zany fa mipetraka zany satria tsy ny baiboly tsony eny ampelantanan'ny olona de be deaibe ny olana eo anivon'ny fiarahamonina tonga olana ny fiarahamonina satria tsy ny baiboly tsony ny aina ny fiarahamonina ankehitriny fa ny filozofia ary le filozofia nefa ny samy manana ny filozofiany hafa ny filozofia ny Platon hafa ny filozofia ny Aristote hafa ny filozofia ny Blaise Pascal hafa ny teoria ny Leibniz be deaibe karazana filozofia de manjary mifandony reny de tsy ahitanao zay marina lasa be deaibe le marina fa raha toka ny baiboly na metrahanao fanontaniana de mazava ny tenenin'ny baiboly tianao ny tenanao tiavoko ny namanao tianao ho salama ny tenanao ataovoko zay asalama ny namanao tianao ho sambatra ny tenanao de ataovoko zay asambatra ny namanao tsotra be mihitsy tsy misy eo mihitsy hoe zoko sady zonao tsy hany olana fa zao tianao Andriamanitra de tiavoko ny namanao ary efa tianao ny namanao de zao tiavotra ny tenanao izy ravako malala vaovao ny taona mbola ao anatin'ny fotoana ny afatra taom-baovao isika fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavanamana de tsy reo ara manodidina anao ry havako manahoana ny namanao Jesosy farafahakeliny nafatra toetra telo ny amin'ny fitiavanamana voalohany de zao avelanao izy raha diso manasitrana azy sy manasitrana anao ny famelanao heloka azy mazava io amin'ny vavahana hafa maso solony maso aina solon'ny aina tsy misy fifamelana zany amin'ny fivavahana hafa tsisy an'izany fa amin'ny fivavahana kristianina ihany no misy ny fifamelana na ny pardon fivavahana kristianina ihany zay maha fivavahana fitiavan'Andriamanitra azy no zany endrika isehon'ny fitiavanamana avelao izy rehefa diso manasitrana azy zany endrika isy faharoa isehon'ny fitiavanamana de zao ampinao izy rehefa tody zavatsarotra ampinao izy amin'ny fotoana mety ilany izany tohany zany Romanina 12 miaraha ory am'izay ory miaraha mitomany am'izay mitomany ifampitandrony mavesatra raha ny fahavalinao azy asain'ny tompo mena hanina ko mainka fa ny namanao tsy elonanao namanao tsy faninananao namanao tsy akalainao ny namanao tiavinao ka misy olona manahirana mihitsy akera lay namana sarotra iarahamonina sy ny sisa rehetra fa ngamonao tsara foana ngamonao mo niara-monina tamin'i Jesosy impikoanao tsy nanao tsy nety tamin'i Jesosy fa tiany foana de ohatr'izay koa tsy ravako malala mba mety vizaka kely de miataka kely fa tiana foana ny namana fa raha fahatelo de zao ny endrika izy eo ny fitiavanamana hotsika hoe mamela hotsika hoe ampiana fa zao fitokananao fiainonao azy tsy voatery le zavatra materiel foana mandrakariva fa fiainona azy ko fiainona azy azo loha toinge mandefa citation verset biblique teny fampahirezana fiainona azy fifampizarana aminy de avako malala Jesosy nanao an'izany Jesosy nge ny aino hoe alohany nanaovany Jesosy zay rehetra fietsika fanohanana ny mararina fanasitranana de zao ny aino aloha izy zany reavako malala zava-dehibe ny fiainona hotsika manao hoe ao anatin'ny soatra masina io de mba mamperitreritra lay Jesosy nanasitrana n'lay mona
sady marenina lay lehilahy raiky dela mona zany sady marenina tadiditsika tsara ny tao filazantsara inona ny sitraniny jesosy voalohany ny sofony sa ny vavany ny sofony aloha zany ny fiainony aloha ny sitraniny jesosy zay vao ny sitraniny jesosy ndray ny lelany ka afaka ny teny zany hoe zava-dehibe mihitsy aloha ny fiainona alohan'ny fitenenana ary fatatsika zany tsy kisendrasendra kokoa nanaovan'andriamanitra ny olona ho sofona roa fa vava ray raha be ngamba raha vava anankiroa no nataon'andriamanitra ka sofona anankiray ihany vava anankiray ary tia nataon'andriamanitra mitsika efa tsy hity zay anaovana azy tsy kisendrasendra koa nanaovan'andriamanitra sofona anankiroa mba hahafahantsika miaino indroa fa raha fa keliny vao miteny indre mandeha rehefa koa malala zava-dehibe aza ny fiainona ny namana tianao izy eno izy fa trandray izy mba maratra trandray izy mba mila ataonareo miteny vary amin'nanana hoe ny décharge mba mitondra izay mavesatra eo aminao mba mitondra ny nofinofony eo aminao de aza latsaina aza voakany tsy ambaratelony aza ivadiana azy iomezana am'izay nofinofony fa eno izy tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra de tiavany namanao tahaka ny tenanao ivavakisika Jesosy ny azo fijalianao no nampiavana anay tamin'Andriamanitra ka tonga piray lova aminao zahay ny azo fijalianao koa no nampiavana anay tamin'ny namanay ary nosasany ranao ny fakahalanay ny fitiavan-tenanay sy ny fanaovanay tsinitsinina n'Andriamanitra ary de efa nosasanao tamin'ny ranao ka tonga olom-baovao zahay tonga hainay ny mity an'Andriamanitra amin'ny fonay manontolo ny herinay manontolo ny sainay rehetra ary tonga hainay koa aza ny mity ny namanay tahaka ny tenanay vaovao ny taona Jesosy ampianary zahay tario zahay aza manaisitra ny fanahinao ty anatinay mba hitiavanay an'Andriamanitra ray dia niananay fahatokiana azy finoana azy fanantenanao aminy ary ankatoavanay ny didiny sy ny teniny tario amin'ny fanahinao zahay mba hanana fitiavanamana tsy ny fohantra ny malahelo sy mangoraka ny mpiarabelona ihany fa indrindra ny fananay fanetretena iaino azy reny anakaiky azy reny ho namana izy reny ianteheran'ny namanay misaotra Jesosy fa fantatray ny sitraponao dia ny fitiavananao sy ny fitiavana ny namanay ampitoero amin'izany zahay fa marifo misaotra Jesosy amen